betsaka ny asa mbola atao ny fampandroana ny firenena ary izay no antony lehibe indrindra nanosika ilatsaka ho ny candidat azo Andriananarivelo tany Manjakandriana raha niona tamin'ny vahoaka Manjakandriana renivohitra sy ireo commune manodidina izy ao anatin'ny fampelezan-kevitra. Nanao antso avo ho an'ny firaisankina malagasy ny candidat azo Andriananarivelo ka nao mafisiny fa taratra ao amin'ny malagasy miara-miainga izany satria dia taratry ny malagasy iray manontolo ireo mpikambana ao aminy. Ny maraina ny alakamisy 9 septembre no nalazava ny fandaharanasany manoloana ny ireo vahoaka ny Manjakandriana ny candidat azo Andriananarivelo niaraka tamin'ny dramatovadiny sy ireo mpiara-miasa aminy. Notsindriany manokana tamin'izany ny lafin'ny fampianarany izay no mafisiny fa tokony ho maimaim-poana hatramin'ny ambaratonga faharoa mba tsy hanahirana ny ray aman-dreny ny mampiana-janaka noho ny vezatry ny karamanify raminy. Rariny raha toka hoe ny zanaka malagasy voatery tsy maintsy adovolo eniko atany Antananarivo aho maly nijery tany amin'ny tanàna Antananarivo rehetrarehetra tany dia lazaina tamiko io mahatratra 3 arivo sy 1 alina vao afaka mampiditra ankizy mianatra. Tsy rariny zany satria raha manambola ny fanjakana dia tokony zay zany ny lara-pahamena tokony ho ataony. Matoa manambola toraka izany ihany koa no mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ka nanamafisany fa mila apetraka amin'ny toerana isy ho ataovana malagasy ao anatin'izany ny dinam-piarahamonina mba hampirindra izany fiarahamonina izany. Hetahita ny mponina Manjakandriana ka nolazain'ny zareo mivantana ny mba hivelara ny aina aman-jery tsy miankina ahazon'izy ireo vavao mitovy ny aty amin'ny renivohitra. Mangataka émission eto amin'ny tanàna hony fa tsy mila émission hafa fa tsy TVM fotsiny efa miezaka tsika ny radio atsika teo efa nakanakatona sy ny télé atsika kanefa ny ady mafy tsika satria zay ny fanovana tiana hoentiny eto amin'ny firenena tsy feon'olo tokana fa feo an'ny olona maro ary ny hevitry ny maro mahatakadavitra zay ny mazava-dehibe ny fanovana tiana hoentiny eto amin'ny firenena ka dia jerentsika zay ohatran'ny rano zay tsy mahafapo eto tamin'ny tanànany Manjakandriana ny tsena mbola tsy ampy ny jiro zay tapatapaka foana. Etahitan'izy ireo toraka izay ihany koa ny hanatsarana ny kianja fanaovam-baolina izay nanaovana ity famirim-bahoaka ity. Hoe izany ho jerena izany rehetra izany ho ny candidat azo Andriananarivelo nanentina ny olona hifidy ny laharana fahenina amin'ny 15 ny volana oktobra ho avy izao satria ny fividianana ihany no ahafana manatosa ny fanaovana. Mialohan'ity fionana tao amin'ny kianja ity dia nita fa mivantana tamin'ny olona teny an-tsena ny candidat azo Andriananarivelo tany Manjakandriana. Naraha ny vahoaka ny Manjakandriana entanina tamin'ny Liana sy Princio ny raha afantaran'ity candidat ity hoe efa io izy, efa vonona izy, efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao. Ny zotra ho an'ny Morondava kosa ny candidat azo Andriananarivelo ny tolakandro.